Izy ny couvre-feu manomboka androany sy rahampitso manomboka amin'ny 7 alina hatramin'ny 4 maraina. Noho ny forongatry ny acte de sabotage ny tranga tamina biraom-pokotany maromaro teo Tandrenivohitra no antony izany, hoy ny préfet de police nandritra ny fanazavana nomeny. Manoloana an'ireo le acte de sabotage isan-karazany izay miseho lany amin'izao fotoana izao, izay miseho alina moa zany amin'ny toerana maromaro teto Antananarivo, dia nandray fepetra zany teto anivon'ny préfecture nandray arrêté zany couvre-feu androany sy rapitso manomboka amin'ny 7 alina izy io ka hatramin'ny 4 maraina. Tsy eto Antananarivo renivohitra ihany izy io fa tena eto Analamanga mihitsy zany, satria le acte de sabotage zany mety miala an'Antananarivo izy dia mivoaka kely amin'ireo périphérique ireo dia aleo raisina zany ny fepetra eto Analamanga ray manontolo zany dia misy couvre-feu androany alina sy rapitso alina manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 4 maraina.